Miarabantsika rehetrarehetra na eto Madagasikara na any ivelany izay mahita ity vidéo ity. Eto tsika dia hiresaka hoe inona daholo ny zavatra atao rehefa mianatra sy mikotrana gitara ao an-trano. Amin'izao manko maro amintsika ny sahirana amin'ny asa, sahirana ihany koa amin'ny fianarana dia tsy dia manam-potoana ny ankamaroan'ny olona. Kanefa eto kosa dia hanampy anao ka raha rahanao hatramin'ny farany ity vidéo ity dia ho hitanao fa rehefa hampiatra azy ianao dia hisy fiantraikany be dia be amin'ny fianaranao sy ny fahaizanao gitara izany. Raha zao ianao vao manaraka dia manasa anao hisabone ary aza adino ny mametraka commentaire raha misy zavatra tianao lazaina rehefa tapitra ny fijerenao ity vidéo ity. Samy hafa tanteraka mihitsy ny mianatra gitara sy ny hoe mikotrana gitara. Zavatra anankiroa tsy maintsy atao ireo. Ny mianatra dia mamantatra zavatra vaovao ianao na hira vaovao dia mety ho an-tsoratra io na mety ho am-bava, mety ihany koa amina pratika eo ambony hira izany. Ny atao hoe mikotrana indray dia mamerina ny zavatra anankiray efa hainao ianao na ihany koa mamerina ny zavatra nianaranao na mamerina matetika na imbetsambetsaka ny hira na ny exercice izay tokony kotranana ary indrindra mihaino hira. Ny mihaino hira dia ao anatin'ny kotrana tsy maintsy ataon'ny musicien. Na débutant zany ianao na efa niveau moyen na avancé na efa professionnel dia tsy maintsy manokana fotoana ianao isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana ianona hira. Ndeha ary hojerentsika hoe ahoana ary ny atao rehefa mianatra. Ndeha ataontsika ohatra ny nianatra accord anankiray ianao, ohatra hoe ny fampiasana ny accord septième. Ny accord septième dia hozy isika hoe ampiasainao manisy ianao ohatra ny 1 2 3 4 5 6 7 dia analanao bémol le izy. Efa ianarantsika izay ao anatin'ny niveau moyen na ao anatin'ny cours en ligne na ho antsika izay mividy vidéo efa ianarantsika daholo izay. Ho antsika izay mbola tsy mahalala an'izany moa dia afaka manjifa ianao mandefa CMP dia manontany ny andindininy. Dia ohatra ianao zany zao nianatra ohatra ny fampiasana ny do septième, azo avy amin'ny septième note dia nahena bémol anankiray fotsiny ohatra. Dia raha nianatra ny septième io ianao dia izay le hoe mianatra dia mila ianao zany mihaino aloha an'le vidéo hatramin'ny farany. Ohatra ianao zao nianatra tamin'ny vidéo na nianatra en ligne dia jerenao hatramin'ny farany ny olona lesona. Rehefa hitanao hatramin'ny farany izay dia manomboka mandray gitara ianao. Fa zao au moment an'le ianao le mijery hatramin'ny farany sy mihaino hatramin'ny farany iny dia mila mandray noty satria hafa mihitsy le rehefa soratana le izy mora amintsika kokoa ny mitadidy azy. Dia izay ianao vao manomboka mandray gitara fa tsy mety zany ohatra ianao zao mianatra amin'ity vidéo ity dia alefanao le izy déposena dia alefa déposena, tsy mety fa inarana hatramin'ny farany aloha, enona hatramin'ny farany sady mandray noty. Zay ianao vao manomboka mandray gitara amin'izay. Dia rehefa mandray gitara iny amin'izay ianao afaka pozenao tsikelikely izy arakarak'izay tianao anaovana anazy. Dia ianao mianatra eo amin'izay tsy maintsy miditra amin'ny atao hoe kotrana amin'izay ianao satria tsy maintsy ho averimberinao le izy. Dia ohatran'izao ny ataonao asivo chiffre enjehana rehefa mikotrana. Zany hoe ohatra ianao zany zao nianatra an'le do septième teo ohatra. Ohatra ny nanazavana tao anaty vidéo hoe raha do ka hifindra fa ianao dia afaka mampiasa do septième ohatra ny 1 2 3 4 ohatr'izay. Dia raha efa nianatra tonalité hafa ianao dia soloinao le tonalité ohatra ny raha ré indray zany dia lasa sol dia ohatra ny ré ohatra. Raha mi dia asianao septième dia lasa la, zany hoe 1 2 3 4 ohatra. Ohatrohatr'izay le izy dia masahanao tsara izay averimberinao tsara izay mba hilentika tsara eny anatinao dia rehefa eninao na hitanao anaty hira amin'izay iny dia lasa mora kely aminao ny mianatra azy. Dia mitohy ihany tsika ao anatin'izay kotrana izay dia asianao isa enjehana. Ohatra hoe ndeha ataontsika ohatra ny mianatra do si la so fa mi ré do ianao ohatra hoe do si la so fa mi ré do dia asianao métronome sady averimberinao matetika le izy. Dia isainao ohatra ny mamerina répétition anaky 100 ianao ohatra ny averinao ohatra ny ray izay roa telo dia ohatra ny 100 ny enjehanao na arivo na ray alina arakarany. Fa tsy atao hoe répétition anaky folo kosa fa tsisy dikany zany fa 10 minimum. Fa arakaraky ny amerenanao betsaka no mahatonga izy miraikitra tsara ao anatinao. Dia tsara kokoa ny ese betsaka possible indrindra atao. Dia tsy maintsy mampiasa métronome izy zateo mba hahafahanao manana vitesse sy précision. Dia ohatra ny ohatr'izao zany ataonao alefanao aloha zany le métronome dia le clic no arahanao mandeha ohatr'izay zao le métronome dia do si la so fa mi ré do si la so fa mi dia arahantsika izay
sy la so. Ohatra ohatr'ireny ataonao de ataonao ndray sens inverse an'izay ohatra de alefanao ndray métronome. Rehefa folaka izy de ampinao ny vitesse. Iny zany solution antsika rehetrarehetra le miteny hoe inona ny atao mba hanana vitesse de vaovary zegny fanontanianao de miditra amin'ny Google ianao amin'ny Google Play Store na amin'ny Apple Store dia tapinao hoe métronome dia mahita métronome ao de zay hitanao téléchargenao de iny ampiasainao rehefa mikotrana. Ohatra zany ihany koa rehefa mitendry hira de mampiasa métronome tsika ao anatin'le kotrana de aka ohatra hoe hira slow zany zao ny ampiasaintsika de matetika 60 65 70 eo ndraindray 80 bpm ny matetika ny tempo de iny ny ampiasaintsika de aka ohatra tsika ohatra ny ataontsika zany tirany mage 4 ity raha mbola tsy hainao le izy sady au moment le mikotrana ianao de afaka ataonao ambanimbany aloha le tempo ohatra zany zao le teo na henako zao ny tempo ohatr'izay zany atao rehefa mianatra sy mikotrana raha tambatra le izy sady mianatra no mikotrana zany olona anankiray de zao enona tsara aloha le izy averimberina mandray noty ianao rehefa azo tsara zay de manomboka miditra tsikelikely ianao anatin'ny kotrana le kotrana de le mamerimberina le zavatra nianaranao am'izay ianao rehefa mamerimberina le zavatra nianarana de tsy maintsy mampiasa ianao métronome fa indrindra raha ohatra ianao mikotrana mihaino hira indray de averinao indroa na indimy le izy fa indimy farafakely no tena tsara raha ohatra ny mbola tianao e tsara le kotinao de apinao foana le izy apinao foana fa indimy zay tena minimum indroa moa ho an'ny olona tena hoe tsy te hanokana fotoana mihitsy na hoe ho an'ny olona hoe tsy de tia aingana fa raha tia aingana antsika de le natoroko tena arahana de ohatr'izay le izy zay no ataonao rehefa mikotrana ao an-trano azo ianarana tsara ao an-trano ny gitara tsy voatery déplacer aman'olona ianao fa azonao ianarana tsara ao an-trano ny gitara fa mila fantatro fotsiny inona ny zavatra ianarana maro amintsika mety tsy mahalala hoe inona ny zavatra ianarana sy ohatr'izany de afaka manao cours en ligne ato aminay ianao ny cours en ligne de tsy makaty aminay ianao zay ihany koa tsy makany aminao raha ohatra indray ianao tsy afaka mianatra en ligne noho ny toerana na noho ny arabola de afaka mividy vidéo tutoriel misy karazana niveau be dia be ao de afaka manjifa izany ianao mandefa MP fotsiny zany de misaotra antsika rehetrarehetra nahatra nijery ity vidéo ity aza adino ny mipartager ity vidéo ity any amin'ireny groupe misy namantsika liana amin'ny resaka gitara iny satria tsika mila mizatra mizara hatrany ihany koa misaotra tompoka